Miobio an Jehovah ary tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazany anarany. Fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrampony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Ivavaka isika. Atreo izao fotoana izao ry raina ny lanitra sy ny tany, tombotombo mpanjaka ny mpanjaka. Ary aoka ho tsapanay amolovoly any anatin'ny fanahy rehetra ny fanatrehanao. Ary ho feny fiadanana ny fonay rehefa avy miaino izao fandarana izao. Tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Fifaliana ny miarabantsika rehetra manaraka izao fandaharana manokana amin'ity sabata izay famaranana ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny fiainam-pianakaviana ity izao, ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy izay manaraka izany fandaharana izany. Manasanao andray ny baibolinao ka maka izay voasoratra ao amin'ny ohabolana toko 220 ny andinin'ny 4 sy ny Genesis toko 230 ny andinin'ny 1. Amin'ny anaran'i Jesosy, zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antitra azy izy tsy ala amin'izany.
Ary ny fomaraina koa labana dia nanoroka ny zanany lahy sy ny zanany vavy ka nitsotra anazy dia lasa nandeha labana no dia any amin'ny fonenany. Hotahiana ny teny asoantsika tsirairay avy. Zao tsika dia tonga eo amin'ny fotoana hanatanterahantsika sy iarahantsika mampilefitra ny lohalintsika hiara hivavaka isika. Andriamanitro rainay any an-danitra, Andriamanitra masina avo indrindra, Andriamanitra tsy toa ary mahefa ny zavadrehetra ianao, Andriamanitra fitiavana ihany koa ianao, koa dia atolotra ho anao ny dera, ny aja, ny voninahitra ambony indrindra, ary misaotra anao izahay ny amin'ny fitantananao anay ka matoy izao anay ankehitriny. Afaka niatrika iny herinandro iny tao anatin'izay herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny fiainam-pianakaviana izay izahay, ary afaka miakohaka eo anatrehanao amin'izao sabata masina izao. Koa indreto izahay manavao ny fanoloran-tenanay ho anao, mitondra ny tsy fahatanterahanay eo anatrehanao, ary mangataka ny famindramponao lehibe amin'ny maha-Andriamanitra mpamindra foanao. Mamelany elokay Andriamanitro ary meteza mba hanadio anay sy hanasanay noho ny ran'i Kristy, mba ho mpanota afa-keloka sy voadio izahay ka ho vita fihavanana aminao. Meteza ihany koa ampitoetra ny fananao masina ao anatinay tsirairay avy, dia mitahi Tompo ny fianakaviana tsirairay avy izay nanaraka izao fandaharana herinandro fiaraha-mivavaka ho amin'ny fiainam-pianakaviana izao. Mitahi ihany koa nefa ianao ireo izay tsy nanana anjara tamin'ny fanarana izany. Fantatra fa Andriamanitra tsy miangatra ianao, koa dia ampitoetra ny fitahianao ary hanome ny fanambinanao ihany koa ho an'ny tokantrano rehetra amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana fanompoam-pivavahana fanaterana ny ampahafolony sy ny fanatitra ary tsika izao a. Mena fotoana kely sika mba samy hamoaka ny fanatitra izay efa nomantsika atolotra an'Andriamanitra amin'ity andro androany ity. Andeha ary sika nao vavaka mangina aloha, isaorantsika an'Andriamanitra ny amin'izany fanatitra izany. Isaotra an'Andriamanitra tsika no nanomezany an' Jesosy hosorona ho antsika, dia ingavan'Andriamanitra tsika mba handraisa ny fanatitra sy ny ampahafolony nomantsika, ary indrindra hitahiny antsika mba ho tonga amin'ny tanjona ampiasana azy izany fanatitra izay efa nomantsika atolotra azy izany. Nao vavaka mangina ary tsika tompoko. Amen. Andray lesona indray tsika ry havana malala ny amin'ny tantaran'i Daniela, ny amin'ny nanaovany lohalaharana an'Andriamanitra. Inona ny zavatra niseho ary inona ny vokatry ny nanaovany Daniela an'Andriamanitra ho lohalaharana.
fantatritsika eo amin'ny tantara fa mbola tena tanora mihitsy Daniel raha nentina ho babo tany Babilôna. Ny mpanjaka Nebokadnezara moa dia nalainy ho babo avokoa ireo tanora rehetra izay manam-pahaizana mamiratra teo amin'ny firenena rehetra izay resiny, ary dia isan'ireny Daniel sy ny namany telo lahy analiny mihitsy ny zatovo nangoniny tamin'izany fotoana izany mba hoentiny ho fanitarana sy ho fampivelarana ny fanjakana Babilôniana. Dia rehefa isan'ireny i Daniel sy Sadraka sy Mesaka ary Abednego, ny fisedidrana voalohany natrehan'izy ireo dia teo amin'ny fihinana sy ny fisotro. Mety teraka fahaverezan'ny tombontsoa rehetra izay tokony ho azony tao andapany Babilôna ny fanaovany an'Andriamanitra ho loha laharana teo amin'ny fihinana sy ny fisotro, kanefa dia nifidy ny atoky teo amin'Andriamanitra izy, ary mety ny ainy mihitsy aza no anefa vokatra izany fametrahana an'Andriamanitra ho loha laharana izany, kanefa voalazan'ny soratra masina fa dia ny tao am-pony i Daniel sy ny namany mba hatoky hametraka an'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainany. Dia nijoro mahatoky tamin'ny fomba fihinana sy ny fisotrony izy ireo, ary Andriamanitra kosa namaly soa an'izany fahatokiana izany. Dia nomen'Andriamanitra fahendrena, fahalalana, impolo avo eny mihoatra noho n'ireo mpianatra rehetrarehetra tao amin'ny oniversiten'ny Babilôna i Daniel sy ny namany telo lahy. Aza adino fa ny tanànan'ny Babilôna tamin'izany no nanana civilisation ambony indrindra naneran-tany, ary teo amin'ny toerana io mihitsy no nasandratra Andriamanitra ireto zanany reto. Zao ny fanambarana nataon'izy telo mirahalahy reto ny ray andro rehefa nosedraina teo amin'ny fahatokiny an'Andriamanitra izy Daniel toko 7:7-10. Zao ny voalazan'ny izy telo mirahalahy hoe: indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra, sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Noho ny fametrahany an'Andriamanitra ho lahara-pahamehana dia sahy nanao an'izany teny fiekana teo anoloan'ny mpanjaka izany izy. Nalohan'izy ireo nidorana velona tao anaty lafaoro, toy izay hiala amin'ny fatokiny ny amin'ny fambonian'ny Andriamanitra izay nitokiny notopoiny. Ary dia ohatran'izany koa ny fandaharana fanandramana ny lalovan'i Daniel, naleo natsipy tao andavaky ny liona, toy izay hiala hanajanona ny fivavahany intelo isan'andro, vao maraina dia mametraka an'Andriamanitra ho loha laharana, ny atoandro ny hariva. Ry hava-malala, novalian'Andriamanitra soa izany fahatokiany Daniel izany, ary fantatritsika ny tantara taorianan'io dia lasa prime ministre teo amin'ny fanjakana Babilôniana, izay fanjakana ambony indrindra teto ambonin'ny tany tamin'izany i Daniel. Zao andray lesona ny amin'ny ohatra nasehoan'ny Daniel sy ny namany tsika, dia mba hanao toy izany ihany koa rehefa anangona ny fanatitra isika, dia aoka mba samy hanao vavaka mangina mba hijoro hanao fiekana hoe ametraka an'Andriamanitra ho loha laharana, ho lahara-pahamehana ihany koa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Hitantsika ny Andriamanitra. Amen. Mialohan'ny anatanterantsika n'izany fanatitra izany arany dia hiaraka hivavaka tsika hanondrika ny lohantsika. Rainay masina ny an-danitro, sotra sy mankasitraka anao zahay fa mbola afaka anatanteraka an'izany fanatitra izany atolotra ho anao. Ampio izay Tompo mba hikatsaka amin'ny fanjakanao, anao loha laharana eo amin'ny fiainanay, ka ninona zavatra miseho sy fitsapana dia ianao no ataonay voalohany raharaha eo amin'ny fiainanay rehetra. Ankasitrao Tompo ny fanatitra izay atolotra ny zanakao rehetra amin'ity androandroany ity, ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.
Tonga eo amin'ny fotoana izay tena akafizintsika indrindra tsika izao rakizy a ka andeha sika anao ny hira oramamy. miarahabantsika akizindray a tratrao fotoana manokana izay erahantsika amin'ity sabata ity izao ndao aloha isika rakizy hivavaka manasa anareo ndao hiaraka hanondrika ny lohantsika isika dia hiaraka hivavaka isika. Jesosy malalo misaotra betsaka satria tonga amin'izao fotoana manokana izay natokana ho anay ankizy izao. Miangavy ianao ary aoka ny fanahinao hitoetra amin'ny ankizy tsirairay avy ary ny tantara izay horenesinay androany dia hitondra hery vaovao fanantenana vaovao ho an'ny ankizy tsirairay avy ary ny fitahinao any ho arotsakao amin'ny tokantranonay tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Tononona saingatana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany izany vavaka izany. Amen. Ya fanantenana ho an'ny fianakaviana nandritra n'ity herinandro teo ity isika rakizy dia nisy zavatra izay nentina ho an'ny fianakaviana ary nisy ihany koa natokana ho antsika ankizy fa androany isika dia andray tantara manokana hoe inona ny vokatra izay fanantenana voaray izay eo amin'ny ankizy tsirairay avy. Ny vakiteny fototra izay efa nentiny elvina ho antsika teo dia ao amin'ny ohabolana 2020 andao ane horaisintsika amin'ny baiboly dia hiaraka ho vakiantsika ilay izy. Zaro amin'izay lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antitra ary izy dia tsy hiala amin'izany. Izany no hitantsika ao amin'ny ohabolana 2020 tantarany Steven kely no entiko amintsika amin'izao atoandro izao rakizy. Steven kely rehefa nisy fotoana izy dia lasa namonjy fakandrivotra tany amin'ny dadabe ary rehefa namonjy fakandrivotra tany amin'ny dadabe izy dia isaky ny maraina dia efa manana fahazarana foana dadabe. Ny fahazarana anazarany dadabe an'i Steven dia mamaky tenin'Andriamanitra foana. Manana ora sy fotoana izany raikitra isan'andro amakiana ny tenin'Andriamanitra.
dia rehefa vita ny famakiana ny tenin'andriamanitra dia mizara dadabe hoe inona ny zavatra voarainy tamin'ilay toko sy andininy izay novakiny tamin'iny andro iny. Ary manana fahazarana ihany koa dadabe mizara izany amin'ny hafa. Dia indray andro ary dia niresaka tamin'ny dadabe Steven. Dadabe tena tsy haiko hoe ohatrany tena tsy hitako mihitsy nefa dadabe ohatra manana olazaina foana mahakasika an'ilay toko sy andininy izay raisiny dadabe ao amin'ny tenin'andriamanitra. Fa za ohatra nefa mba isaky ny vakansa dia mankaty amin'ny dadabe dia nefany ohatrany tsy azoko mihitsy hoe inona ny voaraiko ao anatin'ilay tenin'andriamanitra. Dia nome dadabe tamin'izay fotoan'izay. Ka izao Steven ndao lose me conseil ty arony ty dia ndanse maka rano amin'ny ty arony ty. Dia taitra rakizy Steven arina maloto arina avy nakany dadabe charbon ve no omenakana rano dadabe sady rano ane dadabe tsy ho voatatitra mihitsy ny raharina no hitondrana anazy. Dia ndana ozy izy dadabe maka rano atsy andrefa tanàna atsy se dia misitona rano asy dia hoeto aty amiko izany rano izany. Dia lasa rakizy Steven nanatanteraka ny iraka izay nampanaoviny dadabe anazy. Dia naka izy voalohany jerena vao nianga ilay arina dia efa tsisy rano intsony. Naka faharoa tsisy ihany. Farany izy dia lasa nody maina tsy nitondra rano. Nakany amin'ny dadabe izy tamin'izay fotoan'izay dia niteny tamin'ny dadabe izy rakizy. Dadabe jereo ane reraka dadabe efa impiry zay naka an'ilay rano teo fa tsisy mihitsy voatondrako taty aminao. Dia nome dadabe rakizy tamin'izay fotoan'izay. Zany ve dia mahafaly any dadabe? Dia hoy Steven, dadabe so nomeo anahy fa tsy ty arina ity. Dia hoy dadabe mantsy azy hoe tsy rano amin'ny so no angatahako amin'izay fa rano amin'ny arina no tiako hoentin'izay aty amiko. Dia lasa indray Steven rakizy nandeha tany amoron-drano niazakazaka izy rehefa nahazo rano. Tonga teo amin'ny atsasa-dalana nefa dia ritra ilay rano. Tsisy tsony ilay rano tao anatin'ilay arina izay nitondrany azy. Farany dia lasa nody izy nakany amin'ny dadabe izy. Leo dadabe tena leo hoe aleo ajanoko mihitsy io ny arony dadabe aleo aloha zavatra hafa indray no ataoko. Avisy aty mila manana faharetana zanako avisy aty. Jereo tsara nanahoana ilay arina izay nome conseil tamin'ny voalohany sy ny arina izay omeny amin'izao ora sy fotoana izao. Inona koa nidirany izany ozy Steven? Jereo tsara hoy izy dadabe mantsy Steven. Dia nasehony dadabe azy ilay izy. Ny arina nome conseil tamin'ny voalohany arina mainty ny charbon. Fa ankehitriny kosa dia lasa arina vaovao. Dia inona ary nidirany izany Dia niteny dadabe tamin'izay fotoan'izay hoe hitan'izay rehefa manana faharetany se amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra mihitsy no manavao manadio mianga avy ao anaty fa tsy ny avy ety ivelany. Isay mety tsy mahatsapa an'ilay izy fa rehefa mandeha ny fotoana dia lasa vaovao ilay fiainan'se miova isan'andro ny fiainan'se eo amin'ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra. Dia iainana ilay tenin'Andriamanitra anaovana fanandramana ary tsy maintsy tohizana amin'ny fanandramana izay nandramana tamin'ny teny izay voaray isan'andro. Zay zany le lesona tiany dadabe tenenina hoe iainana rehefa mivavaka, iainana rehefa mandray tenin'Andriamanitra. Nozy izy dadabe mantsany Steven. Ndray andro ararakizy rehefa nody tany amin'ny dada sy neny amin'izay Steven
I Steven rehefa taty ao ariana dia nanana aretina nytaiza izy. Io aretina nytaizany Steven io dia eny an-dalana eny izy rakizy dia ohatrany torana marary safotra. Nampalahelo an-dadasineny izy zany ary tena tsy hita ny dadasineny intsony izay atao ary misy fotoana ary dia tena hita hoe reraka dadasineny amin'ny fitsaboana any Steven kely. Dia nivavaka Steven indray maraina. Jesosy soka fantatrao ny firaisako aminao, ny fanaovako fanandramana amin'ny fandinihana ny teninao. Ka izao miangavy anao Jesosy soka ho an'ny dada sineny. Ampio zareo mba tsy ho kivy, ampio zareo amin'ny asa fitadiavany, ampio zareo mba omeo fahendrena izy hahalala hoe inona ny tokony atao amin'ny fitazana satria tsampako Jesosy fa reraka dada sineny indraindray. Dia eny dada izany vavaka izay nataony Steven izany. Ary rehefa reny dada izany vavaka izany dia nilatsaka ny ranomason'ny dada tamin'izay fotoana izay. Ary dia nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra izy hoe inona re no ataoko hoe hanapiako an'ity zanako ity. Lasa izy niresaka tamineny dia niteny tamineny izy hoe andao tsika telo mianaka hiaraka mandritra ny herinandro. Hoy dada mantsaineny, maka ianao congé, za koa aka congé, andao isika hiaraka isika telo mianaka. Manana olana i Steven rakisa satria vokatry ny aretina izay tao aminy dia lasa manapaka fianarana foana izy. Nisy fotoana izy safotra ny ampianarana dia lasa menatra eo anatrehany ankizy. Dia rehefa nandeha zareo, nandeha izy mianakavy nandritra ny herinandro, nisangisangy, niaina tao anatin'ny fifankatiavana izy telo mianaka. Nanana fotoana dada ny lalaovana niaraka tamin'ny Steven, nanana fotoana ineny niarahana tamin'ny dada Steven, nanana fotoana izy mianakavy kely niarahana mivavaka ny tolonam-bavaka niaraka teo izy mianakavy kely. Tafaverina rakizy Steven tamin'izay fotoana izay. Rehefa tonga tany an-tsekoly dia niova ny endriky Steven. Lasa Steven miramirana, lasa Steven mazoto mianatra ary ny lesona rehetra izay voaray dia ainy avokoa ny mamerina azy. Ary rehefa nilehibe rakizy Steven dia ny zavatra an'izao dia izao lasa leader Steven, lasa dokotera manana maha izy azy ary dia tena natao solotena ny ankizy mpiara-mianatra amin'ny Steven satria natoky tamin'i Jesosy izy, natoky an'i Jesosy izy ary nizaran'izay fahatokisany an'i Jesosy izay tamin'ny dada sineny izy satria i dada sineny ihany koa no nampianatra azy an'izay hoe matoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary hiainana ny teny rehetra izay voalazan'ny soratra masina izay. Izay no mahatonga izay rakizy no mahatonga hoe rehefa miteny dada sineny hoe tonga ny fotoana izay ianarana ny soratra masina dia ataovy lohalaharana izany. Sara amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza ka na efa antitra ary izy tsy hiala amin'izany. Mino fa anao fanandramana isika ao an-tokantrano ao amin'izany hoe firaisana amin'i Jesosy Kristy zoky izany. Manasa antsika ary fa hivavaka isika. Jesosy misaotra betsaka satria mbola manana fotoana hiarahana amin'ny fianakaviana andinihana ny teninao. Mbola manana fotoana andinihan-tena ihany koa ny ray aman-dreny amin'ny fanabeazana ny ankizy. Misaotra satria nandritry ny herinandro dia nisy ny torohevitra ho an'ny ray aman-dreny. Fa ho anay zanaka kosa Jesosy dia aoka izahay ankatohan'ny dada sineny. Aoka izahay Jesosy zoky hiaino ny torohevitra izay omeny dada sineny mba hahatonga anay hifikitra aminao Jesosy ary hiaina ny teny izay tenenin'ny soratra masina ihany koa mba hahafanay mizara izany amin'ny hafa. Dia hijoro fahavolombelona ao anao ny amin'ny fahatsaranao ny ankizy kely tsirairay avy na dia mbola zazara izy ireo. Tononona sangatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy samy vavaka izany. Amen.
Ny olany ankonana izay ambety teny ray aman-dreny fa anisan'ny sarotra dia sarotra amin'izao vanim-potoana misy antsika izao no mitaiza. Variana any amin'ny hoe sarotra mitaiza ny ray aman-dreny kanefa anisan'ny fototra ihany koa inge dia ny olona mpivady, ny tsy fankazahoam-pivady, ary izay no miteraka ny olan'ny zanaka ihany koa. Satria misy fomba fiteny malagasy manao hoe izy mivady no miady ka ny ankizy no voaporiporitra.
izany hoe reo ankizy voaporoporotry reo ane no mahatonga azy aneo fomba fihetsika maherisetra mahery vaika ary tsika tsy mahatsapa fa io fomba fitafiny ankizy iny hoe fa maherisetra be izy io fa ny veritsika hoe maherisetra dia amina fihetsika mamono na fomba fiteny maharary fa reo fihetsika amin'ny fomba fitafy sy ny fanaovana toejavatra manahirana reny dia efa fisehon'ny herisetra ireny ary ny vampotona misy atsika moa zany dia ahitana fa efa tena fotsifotsiana ny sotoavana ary tena tonga any amin'ny fahapotehan'ny fifandraisana mihitsy keo anatrehan'ny zavatra mbola misy fanantenana ve ho an'ny ankonana mbola misy fanantenana ve ho an'ny fianakaviana ny bokyny genesisy a toko 2:30 dia manambara fa misy fanantenana ho an'ny fianakaviantsika raha in'Andriamanitra no niaro an Jakoba sy ny ankonany raha nenjeny Esau izy dia azo antoka fa Andriamanitra dia hamonjy ny ankonana rehetra izay manatona azy ampibebahana sy ampanetretena. Io tantara io ihany a dia anisan'ny manasongadina fa isaky manapa-kevitra anao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra isika mba hiaina ampahatokiana amela heloka sy anatanteraka ireo nofinofy mendrika eo amin'ny fiainantsika dia izao manongilatsofa ny devoly ary miezaka manan-kivy atsika izy miezaka manaisotra ny fiadanam-potsika ary miaika ny finotsika sy ny fahavononantsika ary manakorotana ny fianakaviantsika mihitsy. Ny ankonana mantsy a dia tany amin'ny famoronana mihitsy a no noforonona ary tena ny pahary mihitsy no namorona ny ankonana ary zay ndrereo hoe fantany devoly fa io zany dia tena tian'Andriamanitra iainao anatina fiadanana tia ny pahary a iainao anatina fahasambarana ary zay indrindra hoe rehefa voaforo ny Adama sy Eva dia tonga dia atao amin'ny paradisa no nampony indrisanefa fa iza tsony ny paradisa amin'izao fotoana izao tena fikorotanana no misy ao amin'ny ankonana. Noho izany ny genesisy 2:30 dia maneho amintsika ny finoana sy ny vavaka izay fomba mahomby indrindra hiazonana ny firaisan'ny fianakaviana. Ny finoana sy ny vavaka no fiarovana ho an'ny ankonana mampiray ny fianakaviana ary manome ny fanantenana sy faharetana ho an'ny ankonana na inona zava-mitranga indrindra amin'izao fotoany sarotra izay hiainantsika ankehitriny izao. Kondeha ary anao fampitahana kely isika mahakasika an'ity genesisy 2:30 ty izay testamenta taloha moa io ary ny tantara izay mitovitovy endrika amin'izay ao amin'ny testamenta vaovao dia ny filazantsara nosoratan'ny Luka 2:12 ka hatramin'ny 2:30. Ny genesisy 2:30 dia mitantara ny tantaran'ny Esau sy Jakoba fa ity Luka 2:12 2:12 ka hatramin'ny 2:30 ty dia mitantara n'lay zanakadala dia avy amin'ireo zany no anaovantsika fampitahana mahakasika ny toejavatra misy any anivon'ny ankonana any. Ireo tantara ireo zany ireo tantara anankiroa zany dia samy resaka ray nananjanaka rola ary zao zandriny avokoa izy ireo izay nandao ny tokantrano mba handeha ho any an-tany lavitra ary noho ny toejavatra nitranga rehefa nandeha tany izy ireo dia zao samy niverina tany an-trano rainy izy ireo. Ireo zanakalahy ao amin'ireo tantara ireo dia zao samy mikatsaka fiainana feno fiadanana sy firoborobona ary samy vonona izy ireo anao zay rehetra azony natao mba hazahoany izay tediavany ary zany daholo ny fidiavana rehetra ka eto zany dia zao
ny tena maly de fitediava-pahafinaretana izy io ary zava-doza nefa nivokatry ny fitediava-pahafinaretana izy ireo moa zany a dia azo ambara fa faralahy ao amin'ny tantara ka izao rehefa niverina izy ireo dia samy niatika ny rainy ny zokiny ny fiarahamonina sy Andriamanitra izay nanaovany fahotana ireo zandrony roa ireo a de samy nianatra tao anatin'ireo toe-javatra nangidy taminy satria tena nangidy tokoa nge fiainan'izy ireo e azony daholo zay niriny fa izao zavatra hafa ny fiafarany ary zay moa nambarany oabolana toko 1:12 manao hoe misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no iafarany izany hoe rehefa tsy ometsika ny toerana saza azy eo amin'ny fiainatsika Andriamanitra dia misy zavatra tsy milamina na inona fiezahantsika ireo zandrony roa ireo a rehefa no tao an-tranorainy dia samy naniry omena ny toeran'ny mpanompo fa tsy tompo noho izany tonga ampaneriteny izy ireo a vonona ny eo amin'ny toeran'ny ambany ary ny katsaka fihavanana tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona inona nefa no fahasamihafana teo amin'ireo a zanakalahy izay zandry olona ireo nisy fahasamihafana tokoa teo amin'izy ireo ilay zanakadala izay le amin'ny testameta vaovao zany tonga de zay nandresantsika azy fa rehefa miresaka an'ilay tao amin'ny testameta taloha tsika de Jakoba izany ka le zanakadala zany de zao la mpandany lany foana izy ka rehefa nandao ny tokantrano rainy izy a de zao nanan-karena be ary nasehosehony tamin'ny olony rehetra izany arenany zany a izay azony tamin'ny rainy satria ireo biby fiompy rehetra zay azony zany a de namidiny ary nazaony volabe ary tamin'ireo volabe izay azon'ireo de izao azony avokoa izay rehetra niriny satria nanambola hividianana an'izay izy ary nandeha tany amin'ny firenena lavitra moa izy nefa rany de zao very tany amin'izany a firenen-davitra izany avokoa ny fananany rehetra fa i Jakoba kosa de izao izy de nahantra tanteraka fony izy nandao ny tokantrano rainy tsy nanana na inona izy ary nilozany avokoa ny fananany rainy very avokoa izay niariny a sy nokasainy ny zavatra nafoiny de izao tao an-trano fa tsy tany an-tany lavitra tany rehefa nody a ilay zanakadala dia tsy nanana na inona intsony izy afa-tsy tanam-polo kanefa zao vonina andray azy a izay a vonina ny andray azy ny rainy ka rehefa nody Jakoba de zao tamin'ny fotoana indray a de efa vita fihavanana tamin'Andriamanitra sady notain'Andriamanitra izy ka izao lasa nanan-karembe izy nananambiampy izy a ary afaka nizara tamin'ny Esau zany hoe ilay zanakadala izany tsy nananana inona fa ny rainy kosa de vonina namindra fosiny namelailoka azy ary tena naray azy fa i Jakoba kosa de zao verina tamin'ny Jakoba ny fananany rehetra ihany koa ilay zanakadala nefa rehefa niverina izay niraisantsika teo fa notsy anendray fa i Jakoba kosa de zao ny sokiny no nitsena azy de tsy iza fa Esau zany hoe Andriamanitra mihitsy zany no nanakana any Esau a tsy anisy ratsy any Jakoba ilay zanakadala rehefa nody dia feno fanenenana sy alaelo ary tebiteby momba izay zavatra hitranga rehefa tafody izy ary nandrisika azy iverina ny fitiavan-drainy tinona dia ireo mpanompony azy natoky izy fanirainy a de ijery ny ao ankotry ny fahadisony ka ahita ny filany i Jakoba kosa rehefa nody dia feno fanenenana sy tebiteby ary tahotra ny aminy izay ataony Esau aminy
ny nandrisika azy iverina dia ny teny fikasany rainty azy any an-danitra nilaza tamin'ny jakoba tamin'ny nofo mantsy andriamanitra ao amin'ny genesis toka raika am'ny telopolo no misy an'izay tantara zay mba iverina any amin'ny tany ny aviny ary nampanantenany jakoba izy fa hikarakara azy ary ho tonga firenena lehibe eo ambonin'ny tany izy efa navotan'andriamanitra tamin'ny tanana mpahoriany labana dadatoany jakoba ary fantary jakoba fa afaka manavitra azy koa andriamanitra raha hiantoka any Esau rahalany ary hitantsika teo fa tsy naninninona any jakoba Esau rehefa tafaverina izy rehefa nizotra ho any amin'ny tany nampanantenainy jakoba ho any tany kanana noho ny fankatoavany ny baikon'andriamanitra mba hodiny dia tsarony fa io lalana nolalovany 20 taona lasa zay fony izy nandozy tany fahatezeran-dralany ny fahotany tamin'ny namitany rainy jamba teo anatrehany mandrakariva fantany fa ny fivahiny anany lavitra nandritry ny fotoana ela dia vokatra mivantana nateraka zany fahotana izany ary ny saintsaina andro amanalina ny aminy izany zavatra izany izy nanameloka azy ny feon'ny fietreretany ka vontona lahelo izy teny an-dalana nampietsi-polalina azy ny hoe tena teody tazany ireo tenibohatra nampatsy azy ny fahazazany ny ariary teo anatrehany ny lasany kanefa niaraka tamin'ny fahatserovany fahotany dia mbiantsainy koa ny fahatsaran'andriamanitra taminy sy ny teny fikasana fa hanampy azy sy hitarika azy andriamanitra rehefa nanakaiky ny toerana hitodiny jakoba dia niteraka fihetsipy maro tao aminy ny fisaintsaina momba ny Esau taorian'ny fanotsorany jakoba dia ny hevitena ho an'ny mpandova ny fananandray ny Esau ny vaovao momba ny fiverenany jakoba dia mety hamotahotra ao amin'ny Esau fa tonga hitakolova izy ary mety hovonina amalifaty sy hiady amin'ny jakoba izy rehefa hitany jakoba ireo mariky ny fiarovany anjelin'ny lanitra ny fianakaviany izay tony aloha lalana sy nanaraka azy ireo ary tsarony jakoba lay fahitana tao betela taona maro lasa tany aloha dia ny amaivamaivana ny fony noho izany porofo izany fa ireo mpitondra afatra ny lanitra izay nitondra fanantenana sy herim-po azy fony izy nandositra avy any kanana ihany dia mpiambina azy nandritra ny fiverenana ary hoy izy tobin'andriamanitra ity ary ny anarany zany tany izany dia nataony hoe Mahanaima kanefa tsapany jakoba fa nisy zavatra tsy maintsy nataony hiarovana ny fianakaviany naniraka mpitondra afatra nambara fiarabana sy fampihavanana tany amin'ny-dalàna izy nafarany ireo mba ilaza tsara ny teny izay ambarany Esau ary antso azy hoe Esau tompoko rehefa tonga eo anatrehany ary ilaza momba ny tenany hoe jakoba mpanomponao ary nitandrina fandrary jakoba tamin'ny fandefasany afatra hoe manana omby sy boriky sy ondry amanosy ary andevolahy dia efa mba naniraka anambara aminao tompoko lahy ihany aho hoe mba hitako fitia eo imasonao ireo tantara aloha ireo dia mitarika atsika ahafantatra ny famindram-pony pahary rehefa mametraka ny fiainatsika eo aminy isika satria ny vahaolana ty olana eo amin'ny fianakaviana ity dia ambara fa olana ara-panahy ilay devoly mpanjakan'izao famazinan'izao dia manajamba ny masom-panahy fa Jesosy Kristy kosa ilay fahazavantsaina izay mitondra ny fahazavantsaina ao atsika dia ampafantarantsika ny sirapony noho izany ny tantaran'i Jakoba izany dia antoka fa tsy hafon'Andriamanitra ireo izay voafandriky ny fahotana kanefa miverina amin'ny mpibebahana marina sy amin'ny mpanetretena ao amin'ny tantara io
dia ampianarin'andriamanitra isika fa ny herin'andriamanitra sy ny fahasoavany irery andy no afaka azontsika fitahiana tsy miaroaro fanaovan-dratsy rehefa hodidiny loza isika ary mitambesatra amin'ny fanahintsika ny famoizam-po dia tsy maintsy miantehitra tanteraka amin'ny famentrehan'i Jesosy Kristy isika ilay tompo sy mpamonjy atsika na dia manana antoka azy ianao fa mombanao Andriamanitra ary mankatony feony ianao dia ho avy hatrany ny devoly hitondra fisalasalana tahotra sy ampatsiahinao ny ratsy vitanao tamin'ny lasa mba hanakivy ianao sy hanaisotra ny finoana amin'Andriamanitra izao anefa nanavitra ny fianakavian'i Jekoba Andriamanitra ary nampiavana ny fianakaviany noho ny anarany te hanavitra anao sy ny fianakavianao koa Andriamanitra mahatonga fahagagana ny vavaka any Esau Jakoba kanefa ny tenany koa dia voaova ny vavaka nataony rehefa mivavaka ho an'ny zanatsika ny ray aman-dreny dia izao isika dia voakasika ihany koa ny fo rehefa mivavaka ary lasa hita ny fomba ifandraisana amin'ireny olona izay hoentsika mivavaka ireny ary rehefa manatona azy ireo dia izao misy fahatsapana fiovana ary na ny toetrary rehefa mivavaka ianao dia misy fiovana noho izany izay rehetra mifandray amin'Andriamanitra dia misy fiovana velona amin'ny andro farany isika ankehitriny tokony ho vahazarantsika isam-batan'olona izany ny mivavaka ka izao aoka ataotsika izany vavaka izany na sokatra ny fiangonana na tsy dia izao ny tokatrano dia aoka ho tokatrano feno vavaka aza kivy na ovinanao vina aza mamoy fo aza raisina ireo toejavatra zay to manambara faharesena misy fanantenana rehefa mifantoka eo amin'Andriamanitra ianao sy ny fianakavianao ny fanandraman'i Jakoba dia mampatsiahantsika fa ety antsahanady isika te andrombaka ny fanahintsika ny devoly ny fanandraman'i Jakoba nandritrilay alina ny tolomany fatratra dia maneho fotoan-tsatra izay tsy maintsy ho lalova mivoaka an'Andriamanitra mialohan'ny fiavian'i Kristy fanondrony tamin'ny fahitana masina no nanehoany izany vanim-potoana izany tamin'ny mpaminany Jeremia ka hoy izy feo mampangovotra ny renahy misy tahotra fa tsy fiadanana ny tarerehetra dia efa tonga atsatra avokoa indrisy fa lehibe izany andro izany ka tsy misy tahaka azy any fahoriana ho an'i Jakoba izany nefa ho voavonjy ho afaka amin'izany izy izay nambaran'ny Jeremia 3 ny 5 ka hatramin'ny 7 rehefa hitsahatra ny asa fanelanelanan'i Kristy ho an'ny olombelona dia hanomboka ny fotoan-tsarotra amin'izay dia efa voatsara ny fanahy-tsirairay ary tsy misy raha fanavotana anadio amin'ny hotaintsony rehefa andao ny toerany mampanelanelanana ny olona sy Andriamanitra azy Jesosy dia isy fanambarana miezinezina hoe izay manao ny tsy marina aoka mbola anao tsy marina ihany ary izay maloto aoka mbola aloto ihany izy ary izay marina kosa aoka mbola anao ny marina ihany izy ary izay masina aoka mbola iamasina ihany izy izay no ambaran'ny Apokalipsy 2:20 ny 1:11 tahaka ny Jakoba no fondralany ho faty dia ho toy izany koa ny vahoaka an'Andriamanitra ho tandomondoza noho ny amin'ny ratsy fanahy mitady handringa anazy ary toy izay nitoloman'ilay patriarka nandritry ny alina mba ho afaka amin'ny tanany Esau dia ho toy izany koa no hitaraina ny marina andao manalina amin'Andriamanitra mba hanafahana azy amin'ny fahavalo izay manodidina azy naharesy Jakoba satria tsy niova ny fenitra izay naharitra ny fandreseny dia maneho amintsika ny hery ny fivavahana atao ampaharetana izao ny fotoana tokony ianarantsika ny atao hoe fivavahana mandresy sy ny atao hoe finona izay tsy azo resena ny fandresena lehibe
azo ny fiangonana na azo ny kristiana tsiraray avy dia tsy mba vokatry ny talenta na ny fitaizana na ny arena na ny tombotsoa avy amin'ny olombelona tsy akory fa vokatry ny fivavahana mangina izay natao teo anatrehan'andriamanitra tampinoana amin'ny redareda sady tsy azo ozogozonina izay mamina mafy ny heriny izy to raha izao no mifidy hoe eo amin'ny toetra n'ilay zokiny sa eo amin'ny toetra n'ilay zandriny dia aleko eo amin'ny toetra n'ilay zandriny satria amin'ny farany tantara dia vita fihavana amin'ny zandriny sy amin'andriamanitra ilay zandriny fa tsy mba toy izany kosa ilay zokiny ilay zandriny dia amin'ny fanjakana fa ilay zokiny kosa mbola mitaraina any ivelany ary mahatonga olana maro eo amin'ilay zandriny very tokoa ilay zandriny teo aloha tany tany lava kanefa ilay zokiny dia very tao an-trano ny janona tao an-trano saingy ny fony kosa dia lavitra ny fondrainy ny tokantranontsika dia tokony toerana fanantenana misarika ireo mpaniasy mba hiverina ody sy havana amin'andriamanitra ny fiangonatsika dia feno zokilahy sy vavy izay etseny fanan'andriamanitra ny fony mba handray ireo mpanota izay miverina ho ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ho avy Jesosy Kristy ary amin'izao fotoana izao izay mbola amin'ny efitra masina indrindra izy izay mbola mifona ho atsika ka izao izay rehetra tonga amin'ny fibebahana marina ka miaiky ny elony sy ny fahotany dia azo famelan-keloka izy rehefa malala tsy misy mampanahy ny toejavatra sarotra izay atrehana ankehitriny fa ny fitaka ataon'ny devoly dia ataony variana ao anatin'ny olana izay tsy ny olana ny olana fa ny vahaolana no efa eo dia lay fahavalom-bariana sy lay fampifantohana ny fisaina anatin'ny olana io izay fitaka ataon'ny devoly mba tsy ahitana an'ilay vahaolana dia Jesosy Kristy efa nanaiko ho faty Jesosy Kristy ary efa vita ny asa zay nataony ary afaka mamerina amin'ny laoniny ny fiainany mpanota izany fa ny fitaka ataon'ny devoly dia afantony eto amin'ity tontolo ity fa tsy any amin'i Jesosy Kristy fa zay rehetra mijery an Jesosy Kristy izay ambara fa tompony finoana sy mpanefa azy dia ho torotoro fo sy angorakoraka ary rehefa tonga amin'izay torotoro fo sy mangorakoraka zay ho tonga amin'ny fibebahana dia iova io fo io ary manambara Jesosy fa omeko fo vaovao ianareo ary zany fo vaovao zany dia le fo nofo lasa fo feno alemem-panahy lasa fo feno fandeferana lasa fo mahay maneritena satria zay ny tsy ampy amin'ny ankonana ny fiheverantena ho marina ny tsy fahaizana mandefitra ny tsy fahafana mba miaiky ny tsy mety natao ary miziriziry ny fo androany amin'izao fomba amin'izao fotoana zay tenenina izao dia hitsidika ny tokantranonao Jesosy ary raha hitsidika ny tokantranonao izy dia izao andondona eo amin'ny varavaran'ny fonao ary izao nambaran'ny apokalipsy toko 7 andininy 20 apokalipsy toko 7 ny andininy 20 dia izao nivaky ny teny indro efa mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy ao ka hiara-misakafo aminy Jesosy lay mofinaina sarotra ny fiainana miakatra ny vidim-bary fa raha voainao ny fonao ampiditra ny Jesosy ao amin'ny fonao ampiditra ny Jesosy ao atokantranonao dia iova ny fomba fijery ka ny fanahintainana ny fahoriana ny fijaliana ny fiheverantena ho nahilika mety ho kivy mety ho ketraka dia ho azavain'i Jesosy masompananao ahitanao le tena vahaolana ary anome fiadanana ho anao izy ary zany fiadanana zany no tononona ho an'ny ankonanao fa ny anjaranao dia ny mamoa ny varavaran'ny fonao ary rehefa voainao varavaran'ny fonao dia hitoetrao Kristy ary atsapa fiadanana hitany tokantrano tsirairay ve ny Jesosy Kristy ary atsapa ny izany fiadanany Kristy izany eo natreny zavatra misy amen.
ho famaranantsika izao fotoana izao a dia andeha indray isika hiara iredona ny hira fa 2:700 hira fa 2:700 a ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao. Pamuzi numitade fiavana namina izinuma namitade anatuna nawisa Fifuna namina kanileti miavana amini pamunziza Elisi afanana kamangula kalifu manatuna ipamunze saudemanga sikita Saluanju Famunzena Kavunzeusa Menina Ipanuta Miverena Sawakei Jinisa Savitinu turiteye farafana sanana sawandiru nufutona farahavelumana Sala sala saumanzali menina Ratsi beti mahalala safutona metisa Disibeli fautako peneratsi vitaku Sausirasi mipamunze mipanuta takisa Viverena falirani Aukia diwana Anatuna usasani
itainao ny Jehova ka iaro anao. Hampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehova ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehova ka nomenao fiadanana. Izany fiadanana izany no tononona ho an'ny tokantrano tsiraray avy. Amen.